vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefety izy mba amin'ny fofeno fifalinano iarabako atsika ampianakavy indray a manaraka ity fandaharana mahafinaritra ity enoko fa andray fahasoavana andray ny fitahin'ny tompo andray fanambinana vaovao indray ianao ao anatin'izao fandaharana izao izay iresako manokana mahakasika ny hoe maninona ny kristianina no resy arabola lava reraka arabola lava aiza le tena olana tena resy lahatra 100% ry havana 100% fa ambadika itony fampianarana so ambadika itony toroteny tony dia itsombadika tanteraka mihitsy ny fiainanao mampalahelo ngery havana ny hoe latsain'ny finoana hafitsika ny finoana hafa tena hoe mandatsa atsika kristianina hoe ny fivavahanareo kristianina tena pokaty aiza ny Andriamanitra reo ny mpanompo sampy avy ny mpanompo sampy dia mavita mandatsa atsika sy maneso atsika fa zany Jesosy nareo zany tsy mavita nininona zany Jesosy nareo zany tsy mahefa nininona hatramin'ny olona tsy mivavaka azy hatramin'ny olona tsy mivavaka hatramin'ny olona mamolavo dia mavita mameteny marary atsika satria rehefa tena zoina tokoa dia ianao tsy mety miala amin'ny Jesosy mihitsy ary tsy mety miverin-dalana zany ingeny mahafinaritra amintsika pino hoe ninina ady tsy mety miverin-dalana zany ianao fantatrao ve ny mahatonga anao tsy mety miverin-dalana na dia boka nitrosan'olona ary na dia tsy manana firetina mivavaka ary na dia mandalo ady mafy amin'ity resaka araboly ty ary fantatrao ny antony mahatonga anao tsy miverin-dalana satria tao amin'ny Jesosy no nahitanao fanasitranana ozy ianao efa saiky maty raha tsy tao amin'ny Jesosy tao amin'ny Jesosy na afaka anao tamin'ny toka tao amin'ny Jesosy na afaka anao tamin'le tsy fahitatory isan-kalina tao amin'ny Jesosy na afaka n'ilay palpitation bedabebe ao atao anatin'ny fonao tao amin'ny Jesosy na nananao fiadanam-posy filaminantsaina tao amin'ny Jesosy no nahatonga anao niteraka ary nahazo zanaka efa saiky maty teo mba vahoana fahafatesany ianao fa nivavaka délivrance sy ny fanasitranana no natonga anao mbola velona ohatr' zao azay no mahatonga anao tsy miverin-dalana tadidinao foana hoe tao amin'ny Jesosy ny namelona anaka ninona tenin'ny vadinao ninona tenin'ny fianakavianao ninona tenin'ny mpanompo sampy sy ny mpanenjika za tsy ala amin'ny Jesosy ahy iaretako eto ny fahantrako iaretako eto ny tsy fisisiny iaretako eto ny trosan'olona sy ny tsy fananako vola iaretako eto ny tsy fananan'asa fa za tsy ala amin'ny Jesosy fa tao amiko tao amin'ny Jesosy any sitrana zay no mahatonga anao tsy miverin-dalana satria le fanasitranana ny tadidinao fa ianao anefa dia mahatsiary fa mafy le olana arabola ary mafy lay ady arabola mafy lay tsy fisina mafy lay trosan'olona mafy ny latsataon'ny olona dia inona zany no atao dia hijanona amin'izao ve zany
tsy hiverin-dalana nefa ao anaty fahantrana anompony tompo any nefa ao anaty olana za te teny aminao fa ity fandarana ity no anisan'ny lakile anankiray hamahan'Andriamanitra hoy hoe hamahan'Andriamanitra ireo zavatra rehetrarehetra tsy haivahana hatramin'izay ity fampianarana sy toriteny androany ity zay iresahako ny fitahina ara-bola momba ny lalana ara-materiely ny fiainana ara-materiely ny zavatra kivelabelany ny fandresena eo amin'ny fiainana itony fampianarana zay zaraiko tato ato tony no lalana atongavanao indray ho amin'ny fandresena dao le vavaka tsika angataka ny fanay masina misaotra indrindra tompo satria mampianatra anay ianao androany ary anolo lalana nay indray ianao androany toroy lalany zay tompo malalako ary ampianaro anay sitraponao aoko ho fantatray ny tena fahamarinana ary ho tanteraka aminay le teninao hoe ho fantatrareo marina ary marina no any afaka anareo tsy ho andefo mino tompo fa anatin'ny fahamarinana zay raisina eto dia maro aminay no atsiaro tena ho afaka maro aminay no atsiaro tena ho voavonjy maro aminay ny atsiaro tena indray famonjena indray androany misy ry tompo amen amaky lakile anankiray indretsika ry havana secret-any Davida izay vo tantaraintsika foana ny hoe Davida dia mpiandrondry no lasa mpanjaka tantaraina foana zany hoe Davida no naresany Goliata tantaraina foana zany hoe Davida ilay miainga tamin'ny kely dia lasa mpanapaka amin'ny be fa hojerentsika hoe inona ny secret-ny Davida inona no zavatra nataony Davida inona no zava-miafo natao anatin'ny Davida ahoana ny fomba nanajany Davida an'Andriamanitra ary ny fomba nanompony Davida an'Andriamanitra tia mpianatra antsika n'izany zavatra lalindalina zany satria raha vita an'Andriamanitra nanangana ny Davida hoe avany ampiandrasan'ondry avany an-tsaha no lasa mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana raha vita an'Andriamanitra ny nanangana ny Davida hoe mpiandromby lasa mpanjaka dia nahoana moriavana ianao amin'io plasy misy anao io nahoana no tsy ho vita an'Andriamanitra ny ametraka anao amin'ny toerana sahaza ho anao nahoana no tsy ho vita an'Andriamanitra ny ametraka anao amin'ny plasy manety anao fa misy antony ao misy antony ao ary zay no ianarantsika ny antony anankiray tena misongadina indrindra eto ry havana eto amin'ity tantarany Davida ity dia eto amin'ny Samuel voalohany toko fa 7 Samuel voalohany toko fa 7 zay milaza manao hoe rehefa tonga Davida eo amin'ny 5 manao hoe ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely no iakarany koa izay lehilahy mahafaky an'io dia ho ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivava ary domeny koa zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranadrainy ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty an'io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely fa zinona moa io Filistina io tsy mifora io no dia iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona zinona moa io Filistina tsy mifora io no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izany lehilahy mahafaty azy iry amin'ny Samuel voalohany toko fa 7 andiny 7 manao 7 aloha fa hoy Saul tamin'ny Davida tsy tohanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io
satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatramin'izay niainana fa hoy Davida tamin'ny Saoly ny mpanomponao ny andro ny ondrony rainy ary lisilioana sy mibera tonga ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy aho ka namily azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry ary noho ny andramatray izy dia noazoniko tamin'ny sonony ary nasikoko amatiko ny lioana sy mibera samy novonon'ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifora io dia ho taky ny anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona ary hoy koa Davida Jehova izay namonjy ahy tsy indreny Davida tsara Jehova izay namonjy ahy tamin'ny tanany lioany sy ny bera izy no amonjy ahy amin'ny tanany Filistina io dia hoy Saoly tamin'ny Davida mandehana ary ombanao any Jehova ery amin'ny 5:7 ary hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra miaramila an'ny Israely izay efa noekenao anio anio no anoloran'i Jehova anao eo an-tanako ary emely anao ka hanapaka ny lohanao ary omeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatany miaramila amin'ny Filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatry ny fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjeny Jehova fa amin'ny Jehova ny ady ary anolotra anareo eo an-tanana izy ary havana malala tena hoe normal mihitsy Andriamanitra raha nanangana ny Davida nametraka ny Davida ho lasa mpanjaka tsy hoe miangatra Andriamanitra tsy miangatra Andriamanitra fa i Davida dia tena nanana secret manokana nanana lakile manokana lakile natongavany teo mivoninahitra ary natongavany teo misisandratana mbola veriko amintsika foana ry havana fa tsisy olona misandrasandratra ho azy zany tsisy olona miakatrakatra ho azy zany ary tsisy olona manan-karena ho azy zany eo amin'Andriamanitra fa misy lakile efa hitany ao misy lakile efa hitany ao ary ny lehibe indrindra amin'ireny dia efa naverimberiko eto foana hoe raha miresaka tsika ny testamenta taloha raha miresaka tsika fandresena satria ato amin'ny testamenta taloha ihany tompoko no miresaka mandrakariva zany atao hoe fandresena ny momba nahady zany ao amin'ny testamenta vaovao dia ngamba tantara ray sy roa ihany no hoe mba hitanao hoe fandresena momba nahady fa ato amin'ny testamenta taloha dia miresaka momba na fisandratana momba na promotion momba na fiakarana momba na fandresena faombiazana fitahina rabola testamenta taloha miresaka be an'izany ary Davida no anisan'le olona ny sandrasandratra tampoka Davida le sandrasandratra tampoka avany anaty ala tsisy mpalala tsisy mahafantatra tsisy mahalala hoe izy na izy na avaizy izy fa zavatra anankiray ihany Andriamanitra nanandratra azy inona ny secret an Davida ny tena secret an Davida ry havana dia izy nanaja an'Andriamanitra nametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny toerana tsy tany amin'ny afina ihany tsy tany amin'ny afina ihany fa teo amin'ny hitan'ny olona ihany koa teo eo mason'ny olona ihany koa dia zany no anisan'ny secret an Davida tamin'ny farany teo dia nitantarany resaka tantarany Josefa fa i Davida dia izafady i Josefa dia navita nanandratra an'Andriamanitra Josefa tany amin'ny afina tany amin'ny tsisy pahita tany amin'ny tsy hain'ny olona tany amin'ny tsy fantatry ny olona i Josefa sy ny vadiny Potifara rery ny tahotra
nefa i Josefa dia navitany hoe za manaja an'Andriamanitra, na dia ty amitsisy pahita ary na dia tsika sianao rery ary, dia vita koa Josefa ny manaja an'Andriamanitra ary matahotra ny Andriamanitra makatoy ny Andriamanitra any amitsisy pahita. Fa i Davida indray dia tsy zay, teo amin'ny hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy, teo amin'ny tazan'ny olona rehetrarehetra mihitsy no nanandratany Davida an'Andriamanitra. Rehefa raikitra ny adiny Goliata na ny Filistina sy ny zanak'Israely raikitra ny ady, dia ny pararehetra dolodolo ny miaramila ny Israely, natahotra daholo ny miaramila ny Israely, tsisy say ady amin'ny Goliata, tsisy say fanandrana amin'ny Goliata. Dia Davida no nitsangana, ozy Davida aloha naovako azy, aloha itiavako aminy. Fa saingy zao anefany ny tenin'ny Davida voalohany rehefa hifanandrana amin'ny Goliata, dia ozy izy eo amin'ny Samuel voalohany 7:10. Ary hoy Davida tamin'ny olona 9:20. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty any Filistina io ka mahafaty ondromason'ny Israely? Fa zinona moa i Filistina tsy mifora io no dia iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona, no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Eo Davida dia efa nanomboka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa tsika inge manan'Andriamanitra velona, tsika inge tsy olona pokaty, tsika inge tsy olona n'importe qui, tsika inge tsy fitaovam-piadiana fotsiny, tsika inge tsy sabatra fotsiny, tsika manan'Andriamanitra velona. Ary io Andriamanitra velona io afaka miady, afaka mampandritra tsika. Eo hoe maso miaramila rehetrarehetra, amin'ny maha miaramila amin'ny miaramila dia fitaovam-piadiana no ianteherany, fahaizana miady no iantehera amin'ny miaramila, sabatra no iantehera amin'ny miaramila, lefona no iantehera amin'ny miaramila, gabari no iantehera amin'ny miaramila. Hoe zay gabari be mihitsy, zay goava be, zay mahay ady, mahay resaka ady, mahay kung fu, mahay karate, firemidanina amin'ny karate. Zany no herin'ny reto miaramila reto. Fa ny an'i Davida vao nitsangana izy dia tsy resaka karate ny netiny, tsy resaka fahaizana miady ny etiny, tsy nirere mihitsy izy hoe tena vitatsika io, fa tsika olona mpitifitra pilotra tsisy ohatr'izany, tsika grave be tsika raha mampiasa tramitadina pilotra, haitsika io, haitsika no mifeny maîtriser-ny arma rehetrarehetra sy fitaovam-piadiana rehetra. Non, tsy resaka fitaovam-piadiana, tsy resaka fahaizana miady, fa ny tenenin'i Davida voalohany dia ny anarany Andriamanina. Manan'Andriamanitra velona tsika ozy izy, mavita zavatra ny Andriamanitra tsika. Ny gravy amintsika inge ry havana indraindray, te ahita fandraisana any amin'ny tribonaly nefa mireharefa manana avoka mahay, mireharefa manana avoka mahay. Te ahita fandraisana ao amin'ny tribonaly, fa pitsara no ianteheratsika, pitsara no ianteheratsika. Te ahita fandraisana amin'ny tribonaly, nefa vola ny ianteheratsika, manam-bola be, azo million volako, io ndray raha vola samy manana, aloha ifampitanao fa vola tsika manana tsika. Nefa ianao mangatabavaka mba hita fandraisana amin'ny tribonaly, nefa pitsara no herinao, avocat no herinao. Normal ianao raha miletika indraindray. Te ahita, te hanao zavatra goavana ianao, te hanao zavatra goavana ianao, te havita trano ianao, ary hoy ianao pastera, ito mambavaka fa hanamboatra trano ito mambavaka mba havidy tany azo trano ohatr'izao no tiako eritreretiny. Dia ianao azo pastera sainao mitondra mambavaka anao, nefa ny karamanao ny eritreretinao, ny any karamako isam-bolana mikarama 30 millions par mois, mikarama 40 millions par mois, ito mambavaka mba zao karama no herinao, lasa eritreretinao ny karama, nefa ny fenao mangatabavaka. Zany no mahatonga atsika indraindray
tsy mahatsangana ninina. Zany ny mahatonga an'Andriamanitra ny ry havany rehefa mampiasa olona. Rehefa mampiasa olona Andriamanitra dia mandrakariva Jesosy, mandrakariva Andriamanitra, tsy mampiasa olona hoe manam-pahaizana. Satria raha vao manam-pahaizana ianao dia mitady hitehatra amin'ny fahaizanao, tady hitehatra amin'ny fahalalanao. Andriamanitra tsy mampiasa olona matanjaka, satria rehefa matanjaka ianao dia mitady hitehatra amin'ny tanjaka ao. Andriamanitra tsy mampiasa olona manam-bola, satria rehefa manam-bola ianao dia mitady hitehatra amin'ny volanao. Fa Andriamanitra mampiasa olona faible, mampiasa olona faible sy pokaty, satria ny olona faible tsy manana ninina iamperana. Ny olona faible tsy manana ninina ireareana akoatra n'Andriamanitra. Azany ny sekren'i Davida rehefa tonga teo amin'ny miaramila izy ka nahita ny Goliata ny reare, dia izao ny tenin'i Davida: inona moa miaramila tsy miforona io, tsy mifora io? Inona moa Filistina tsy mifora io? No iaiky amin'ny miaramila n'Andriamanitra velona. Andriamanitra velona nitsindrin'i Davida, fa tsika nge manana Andriamanitra velona. Marina fangeza be izy, marina fangeza be Goliata, glady be Goliata, be gabari be Goliata, matanjaka be Goliata, fa tsindrin'i Davida, fa tsika koa mbola manana Andriamanitra mahery, manana Andriamanitra velona. Ary navita Davida ny reareo mason'ny olona makasika ny Andriamanina. Navita Davida nanaja ny Andriamanina eo mason'ny olona, manaja ny Andriamanina eo mason'ny olona. Fa manana Andriamanitra velona izy, manana Andriamanitra mahery izy, manana Andriamanitra mavita zavatra izy eo mason'ny olona, eo mason'ny olona. Ary zay foana no mahatonga na manome fampianarana. Fa raha vao mieritreritra ianao hoe Andriamanitra ny anangana anao ary Andriamanitra no anandratra anao, zavatra ray ihany no tediavin'Andriamanitra amintsika: itsika anaja azy, anaja azy na any amin'ny afony na eo mason'olona. Itsika ame voninahitra azy, hanome voninahitra an'Andriamanitra na any amin'ny afony na eo mason'olona. Davida eo mason'ny olona ny rere mihitsy izy. Inona moa izy Filistina tsy mifora io? Manoloana antsika ny miaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona. Ary rehefa mandinika ianao ny tantara eo amin'ny Samuel voalohany, 7:10 ihany, eo amin'ny 9:30, dia izao ny tenin'ny Saoly mpanjaka matsy an'i Davida. Fa hoy Saoly tamin'i Davida: tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatramin'izay nenany. Tsindrin'ny Saoly tsara hoe tsy possible ny diavanao amin'ny Goliath io. Ianao ngery Davida mbola kely, ianao ny 18 ans e, ianao ny mbola zaza, ianao boay kely, jereny refonao e, kely ianao. Ary io olona adverseranao io adverseranao, zany ny fijerin'ny Saoly mpanjaka, zany ny fijerin'ny olona zany. Ny olona mijery ivelany, io adinao io nge mafy e. Otsinona zao ny trosanao any amin'ny banky, ny karamanao anefa jerenao ty ny karamanao. Zao ianao voaroka amin'ny toeram-piasana, zao ianao ty tsy vita nefa kely karama fa mbola marary koa ianao, ary ny karamanao ividianana fanafody. Zao ny olana, zany ny fijerin'ny olona. Mandrefy ny fandretsenao ny olona amin'ny alalan'ny karamanao, amin'ny alalan'ny vola raisinao, amin'ny alalan'ny zavatra misy. Ny tseny ty tsy mandeha, ny asy ty tsy mandeha, bloqué ny tsena. Teo aloha mba napiditra 1 million par jour, zao ty tena tsisy mihitsy, tena tsisy ninina mandeha tsony mihitsy ty ny anina. Zany fijerin'ny olona. Ny FMG ty ny ariary, ty mitotongana ny ariary, tena manomboka miakabidy daholo ny anina rehetra. Fijery ohatra zany ny fijerin'ny olona. Ary ny olona rehefa mijery ohatra zany tonga dia mahita hoe miletiky tsika, tsy possible tsontsika. Ahoana moa ny avitanan'io trano, ny vidin'ny fer am'izao efa zao ny vidin'ny fer ny sonon miakabidy andro manalina, zao ny vidin'ny briky, zao ny vidin'ny vato. Tsy possible tsony.
tsy mety io, tsy possible tsy vita io. Ny olona mahita tsy possible. Ary zay miteniny Saoly eto, tsy vitanao ny ady amin'io e, ianao kely loatra e, ianao bitika loatra e, zao ngefa tena manahirany e. Fa hoy Davida eo amin'ny 2:7 fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondry ny rainy ary nisy leona sibera tonga ka nalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry, de nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatay izy de noazonoko tamin'ny sonony ary nasiko ka matoko. Ny leona sy ny bera samy novonoan'ny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifora io de ho taky ny anankiray amin'ireny satria niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ary hoy koa Davida, Jehova zay namonjy ahy tamin'ny leona sy ny bera, izy no amonjy amin'ny tanan'ny Filistina io. De hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana arombanao any Jehova. Averiko ny 2:7. Ary io koa Davida, Jehova zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny leona sy bera, izy no amonjy ana amin'ny Filistina io. Mazava ny tenin'ny Davida. Eo ambony eo aloha Davida de miteny tantara, nisy liona sy bera ozy izy naka an'le zanak'ondry, de avy io de ninjiako ozy izy le liona, de nisambatra mako ny vavany, de nitolomboko de nivonoko de matiko ozy izy Davida. Fa saingy zao tsindriny Davida tsara, na tonga nanafaty an'ireo liona, na tonga nanafaty an'ireo bera ireo, orsa ireo, zavatra ray ihany na tonga nanafaty an'ireo, nomba na Jehova. Tsindriny tsara amin'ny 2:7, Jehova zay namonjy ahy tamin'ny liona sy bera, namonjy ahy. Tsindriny Davida tsara fa tsy heriko, tsy tanjako, tsy fahaizako, tsy fahalalako, tsy za manao karate, tsy za manao kongo fo, na tonga nanarisy an'io, tsy nigabariako, tsy nipilitra tena pelatanako, tsy fitaovam-pediko, fa Jehova izay nomba, Jehova zay nomba. Ny reharehan'i Davida ny anaran'Andriamanitra. Ary mialohany nandresen'i Davida ny Goliata, mialohany kombahan'i Davida sy Goliata de tsy maintsy zay ny lalanany. Zay aloha ny lalanany. Niresaka Davida fa Jehova nomba azy. Nanaja an'Andriamanitra Davida, nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny toerany Davida, fa Jehova ny mpiady mahery, Jehova ny miaraka aminy, Jehova ny nampandresy azy. Normal ry havana, raha tonga ny fotoana nanandrata an'Andriamanitra ny Davida, nandresy any Goliata aloha izy, ary moramora nandavony any Goliata moramora, ary tsy vitan'io Goliata andresiny, fa nafiry fahavalon'ny Davida, matiny Davida daholy, ary ny afarany Davida ny lasa mpanjaka. Ilay mpiandrondry, ny lakilean'ny fisandratana ry havako de fanajana an'Andriamanitra ireny, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ireny, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny foana ihany. Ny tena olatsika ne de zao hoe, ny tena olatsika de zao, vo mahombo kely tsika de miteny hoe ny aletsenako ao ane, lasa letsenanao ny reharehanao, ny activité anao ny reharehanao, ny tsenako mampiditra 4 millions par jour, ny piasako misy anaky 7, le hôtely ohatr'ohatr'ohatr'ohatr'ohatr' zao, ny activité ako, za koa ny tena marina sady manao friperie, za koa ny tena marina manko sady mba manana kely bizina kely any Chine any manafatretana avy any Chine, de mba manondrana anina kely. Zany ny reharehanao. Tampotampoka anao bloqué, tampotampoka menjera fidiram-bola, tampotampoka solokiny olona ianao, tampotampoka eo potika daholo ny zavatra rehetra fantatra avy any antony. Ianao milaza fa mpino, ianao milaza fa zanak'Andriamanitra, ianao milaza fa mpanompon'Andriamanitra, fa ianao tsy manompo an'Andriamanitra, tsy mahay manompo an'Andriamanitra, tsy mahay. Ianao manompo fa tsy mahay manompo.
le zavapoana ny reharehanao, ny karamako raisiko isam-bolana zao, ny zanako any an-dafy manampy ahy, ny zanako aloha de tia ahy e, any an-dafy daholo izy telo mianaday e, de teny tampotampoka anao bloky e. Satria tokony ny anaran'Andriamanitra ny reharehanao, ny anaran' Jesosy ny tokony ho reharehanao, ny anaran'Andriamanitra ny tokony ho reharehanao, tsy zany anefa ny ataonao fa lasa zavakafa ny reharehanao. De zany mampienjera sy mampitoboka tampoka anao ary mahatonga ny fiainanao tsatrany chute libre. Tsy indriny Davida tsara. Jehova lay namonjy ahy tamy tanany leoana sy ny bera, io le Jehova io lay Andriamanitra mahery io, ilay mpanjaka mpanjaka io, izy ny tompony fahefana sy ny hery, io le Jehova Andriamanitra io ny amonjy anahy koa amin'ny tanany Goliata io Jehova io ny amonjy anahy amin'ny tanany Goliata io. Halleluja. Zany ny tena lehilaza, tsy zavakafa ny reharehan'i Davida, tsy mitanjany, tsy mivolany, tsy mifahaizany miady. Lay Jehova zay nomba, lay Jehova zay namonjy ahy, normal ny rehavana. Raha tonga ny fotoana hoy Andriamanitra manao hoe bataiko ianao ry Davida, hiala eo amin'ny fahafahambaraka, tampotampoka teo tonga de Davida nahazo dera. Mivakio ery amin'ny Samuel voalohany toko faha 20, Samuel voalohany toko faha 20, ery amin'ny andininy fa enina manao hoe ary noho ny tonga ny olona tamin'ny verenan'i Davida avy namono ilay Filistiny, de nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'ny Israely rehetra, ka ny hira sy nandiny itsenan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona, ary ny vehivavy mpandidy ny hira hoe Saoly nafaty arivo fa Davida nafaty alinalina. Teny eo Davida tonga de nisandratra. Raha lasina bavy possible amin'ny fiainanao misandratra tampoka, possible amin'ny fiainanao menjera amin'ny herinandro ty ny fahabalinao possible potika amin'ny herinandro ty ny problème rehetra, possible menjera manomboka androany ny Goliatanao possible ho resy ny trosanao possible menjera ny fahafahambaraka rehetra, possible ianao afaka miakatra amin'ny herinandro ty, amin'ny herinandro ty. Raha ianao no mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny, raha ianao mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, Davida de napetrany tsara. Ary rehefa teo anatrehan'ny Goliata, nafinaritra ny Davida de zao, na teo mason'ny miaramila ny Israely, de napetraky Davida foana fa manan'Andriamanitra velona izy, tsy mbola teo mason'ny Saoly tsy mbola teo mason'ny Saoly, fa teo mason'ny miaramila tsotra. Rehefa mamaky ianao ireny Samuel voalohany toko faha 17, mbola tsy teo Saoly mpanjaka, de ireny Samuel voalohany toko faha 17 andiny fahaenina amby 20 de izy Davida hoe fa zinona moa Filistina tsy mifora io miaiky amin'ny miaramila an'Andriamanitra velona. Teo mason'ny miaramila tsotra de notenen'ny Davida tsara fa manana Andriamanitra velona tsika, manana Andriamanitra velona tsika. Fa rehefa teo mason'ny Saoly ihany koa, Saoly mpanjaka, tsy hoe teo mason'ny miaramila tsotra ihany, fa teo mason'ny Saoly mpanjaka ihany koa, de mbola nireharehan'ny Davida ny anaran'Andriamanitra. Fa lay Jehova zay nomba, lay Jehova namonjy ahy tamin'ny leona sy bera no amonjy ahy eo amin'ny tanan'ny Goliata io. Ary nafinaritra ny Davida tsy teo mason'ny miaramila ihany, sy teo mason'ny Saoly mpanjaka ihany, fa na teo mason'ny Goliata ihany koa ary, teo mason'ny fahavalo ihany koa, de mbola nireharehan'ny Davida. Eo amin'ny andininy fahaenina amby 70 toko faha 17 andininy fahaenina amby 70 dozy izy Davida tapany faharoa, mba ho fantatry ny tany rehetra
fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Teo masony Goliata Davida no teny an'izany. Anolotra anao eo am-pelatana kosa izy Andriamanitra, ary anapaka ny lohanao a, satria miaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona ianao. Ianao manatona ana amin'ny lefo-poy, fa za manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, manatona anao amin'ny anaran'i Jehova, tsy kara teny anatoniko anao. Inona no mahafinaritra ny tontony Davida? Tsy mifidy olona izy anandratana an'Andriamanitra, tsy mifidin'izana izy. Teo masony miaramila tsotra izy nasandrany Andriamanitra, teo masony mpanjaka izy nasandrany Andriamanitra, teo masony fahavalo izy nasandrany Andriamanitra. Ny mampalahelo antsika indraindray dia izao, any am-piangonana ihany ianao no manandratra an'Andriamanitra, any am-piangonana ihany ianao no tena midera be, any ianao no tena hoe tompo, ianao fa vitanao ve eo masony mpanompo sampy? Vitanao ve eo masony ireo mpilalao ody ratsinao fa manan'Andriamanitra velona ianao? Vitanao ve no miteny eo masony mpanakarena, manakarena sy mpanambola fa Andriamanitra velona ny tomponao? Ary mavita zavatra ny Andriamanitra ao. Vitanao ve no manaja an'Andriamanitra eo masony dadatoanao, dadatoanao le mpanenjika fivavahana, dadatoanao le tsy tia fivavahana, dadatoanao le mpanan-karibe multimilliardaire manana tomobila firy 4x4 sy camion firy, ilay mandatsalatsa sy manisoniso anao fivavahana. Vitanao ve ny mirehare eo masony? Fa manan'Andriamanitra velona ianao, manan'Andriamanitra mahagaga ianao, manan'Andriamanitra mavita zavatra ianao. Davida tsy menatra, na teo masony olona tsotra, na teo masony mpanjaka, na teo masony fahavalo, nanaja ny Andriamanina izy, nanaja ny Andriamanina izy. Tsy menatra izy teo masony patron. Vitanao verana baviko, ekeko fa androany ianao maty, androany ianao sahirana, patron anao mirehare fa manambola. Vitanao ve ny milaza fa manan'Andriamanitra velona ianao masony ireo mpanenjika anao? Vitanao ve ny mivavaka alohan'ny hihinan-kanina eo mason'ny olona rehetra? Vitanao ve ny mihainy toroteny sy mihainy fiderana eo mason'ireo mpiara-miasa aminao, be da be ny mpiara-miasa aminao ny ampiasana, manao fiainan'izao tontolo izao, fiainam-betaveta? Vitanao ve ny mampiseho fa kristianina ianao, mpino ianao amin'ireo mpiara-miasa aminao reo? Vitanao ve eo anolohan'ny sinoa, eo anolohan'ny karana musulmane, amin'ireo karana, amin'ireo patron anao reo, ny mirehareny Jesosinao, manaja ny Jesosinao? Za no ariavana ny zavatra ataoko hoe tsy hoe mampalahelo akory, fa ny silamo ny tena sekreny manaja ny Andriamanina izy. Ny mpanompo sampy manaja ny demonina, ary normal raha reo tena hoe mitahazy ny Andriamanina, mitahazy ny demonina. Jereva aty amin'ny tany aty la Frantsa, aty amin'ny tany mandroso aty, mbola veliko aminao fa na dia mpianatra ary mpianatra musulmane reny ampanaovonjareo sarin-doha, ampanaovonjareo sarin-doha mandeha mianatra. Rehefa mitsofoka ampianarana ihany vao hoe asoro ny sarin-doha, fa eny an-dalana tsy menatra io fa misarin-doha. Ny tantaramiko anabavy anankiray zay, fa mahavarina ana pastera ozy izy, fa reo ozy izy aty amin'ny tany misy anay ozy izy, aty amin'ny le ino moa zany arrondissement misy anay, département misy anay, de Turquie ozy izy mipetsaka aty. Fa reo pastera ozy izy nareraka ohatriny ahoana ary na de reraka ary izy avy miasa, ao an-trano ozy izy feno efa tapi, de lasa izy mandohalika mivavaka, mandohalika izy mivavaka. Jereo ngery avan'ireny silamo reny rehefa ramadan, mba misy lesona tsara ihany akanany reny, fa tsy de hoe ratsy daholo akory. Jereo rehefa ramadan isy nga menatra zany, rehefa hoe tsy mahazo mitelondrora, tsy mahazo mihina-kanina,
de tsy mihina-kanina izy ny tontolo andro iny na misy pahita na tsisy pahita tsy mihina-kanina izy ary na de hoe mitelon-drora ary tsy azo atao de avoaka ny rora na rino ny rorany rehefa hoe amin'ny alina vao mihina-kanina de amin'ny alina izy mihina-kanina jerevy ny fanajan'ny Andriamanina ao tsy de misy resaka délivrance zany eo amin'ny silamo tsy misy an'izany eo tsisy resaka fanasitranana ao tsisy resaka fahagagana zany ao fa de zareo ndray de manam-bola satria maniny manaja ny Andriamanina manaja ny Andriamanina ary mba jerenareo angeny silamo reo musulmane raha oharina amin'ny kristianina ny kristianina vao mba ho tahina Andriamanitra kely vao mba tahina Andriamanitra kely de tsy hivavaka zany angeny adosonako avatsika vao mahazo fitahina kely mahazo tomobile kely mahazo 206 kely 206 kely de fa atakalo an'iny ande irevorevy ande hitsangatsangana de tsy mivavaka na alady tsy mivavaka sabotsy fa nahazo tomobile vao mbo navita trano kely de tsy hivavaka vao mbo karama kely ka mandehandeha kely ny tsena de iny fa manadino an'Andriamanitra tsy mivavaka taizy ianao no nahita musulmane ka hoe lasa multimilliardaire hono izy de tsy mivavaka tsony taizy ianao no nahita an'izany hoe musulmane iny de lasa multimilliardaire de tsy mivavaka arakaraky ma multimilliardaire ary azy izy no miantoka manamboatra moské izy manamboatra moské ary jerenao rehefa tonga ny zoma fa lasa izy mivavaka makany amin'ny moské izy amin'ny multimilliardaire izy amin'io le manan-karena izy manam-bola ny fomba ny tazoniny foana ary fanajany an'Andriamanina ny tazoniny foana lasa izy arakaraky ny ananany arena ananany vola vao mainka izy mikoaka manaja ny Andriamanina manana tomobile firy izy manana trano be firy izy manana iny izy fa tsy mbola nahita zany anao karana ka iny fa lasa tsy mivavaka satria mpanan-karena de tsy mivavaka ho non arakaraky ny tombon'ny arena ny miliarany vao mainka izy mikoaka vao mainka izy mikoaka miaraka amin'ny tomobile tsara tary izy mandeha mivavaka izy menakavy miaraka amin'ny akanjo rebareba mandeha mikoaka tonga ohatrano izy mikoaka na tsisy pahita ary izy mikoaka irery ihany ny Andriamanina fa jerevy angitsika kristianina vao mbo mahazo fahagagana kely vao mba mahazo fitahina kely de hiala amin'Andriamanitra zao iverin'ny-dalana zao ihany mamaky irevirevy kely anao ny fanao n'izao tontolo zao anenjika lamody n'izao tontolo zao taizy ianao ny mbola nahita karana anenjika lamody n'izao tontolo zao taiza ajany ny Andriamanina ajany manaja ny fivavahana izy ary manaja ny Andriamanina izy normaly izy raha hitanao eny tena tsy miletika zany ny mpanompo sampy manaja ny Andriamanina ary ny samy rehareny mason'ny olona fa mavita zavatra ny fanompo-tsampiny fa itsika mpinotsika kristianina milento belona menatra amin'ny joro-vavolombelona menatra amin'ny joro-vavolombelona tsy mba sa mirehareny anaran'i Jesosy tsika eo mason'ny olona hoe manan'Andriamanitra velona izy tsy sa eo mason'ny patron tsy sa eo mason'ny mpiara-miasa menatra ary raha tenenareo aizy nareo mivavaka de tsy sa akory hoe aty zay mivavaka zay vaony oloko na zay pentekotiste tsy sa fa vao miteny eo mako tongotsosiny le sekta ave zany sekta ave zany de vao maheno le sekta de fa menatra ny any Davida ny sekreany na teo mason'ny miaramila tsotra na teo mason'ny mpanjaka na teo mason'ny Goliata sy ny Filistina ny na Jehova ihany mba ho fantatry ny tany rehetra ozy izy teo mason'ny Goliata fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely ary tsy sabatra na fitaovam-bedina no amin'ireny Jehova tsy sabatra na fitaovam-bedina fa any Jehova ny ady any Jehova ny ady normal Davida raha nysandratra tampoka tampotampoka teo tompoko tonga de nysandratra ary mpandresy ripiny malalako zavatra ray ho any tedavin'Andriamanitra amintsika de fanajana an'Andriamanitra enao irehareny Andriamanitra ao eo mason'ireo kozainy kozinanao eo mason'izao bavonao tsy milaran'Andriamanitra io
eo masony rafoza anao mpanenjika fivavahana io eo masony directeur anao sy ny ministre anao sy ny patron anao tsy te an'Andriamanitra io zavatra anankiray ny andrasan'Andriamanitra anao de ireare ny anaran'Andriamanitra ireare ny anarany Jehova riavana malala tia anao tompo tia anao Andriamanitra zao ny fotoany te amaly vavaka anao ny tompo te hitanao arabola Andriamanitra te hanandratra anao te hitany asanao te hampanan-karena anao tian'Andriamanitra ianao riavana hiala am'ty fijaliana amina ofatrano tia tian'Andriamanitra ianao hiala am'ty teboteby amina ofatrano tia tian'Andriamanitra ianao hiala am'ty problema kely tsisy dikany amina ekolazy isam-bolana sy tsy finanankaniny tia tsy resaka fifaliana anatiny fotsiny tsy resaka fiadana-po fotsiny tsy resaka fahasambarana fotsiny tsy resaka fanasitrana amin'ny hémoroïde sy ny fanasitrana amina kista fotsiny tsy resaka fialana mitoka fotsiny tsy zay fotsiny ny asan'Andriamanitra eo fiainanao tsy hoe enao afaka mitoka de afaka amin'ny adalana de afaka miteny ratsy sy ny laingy tsy enao afaka mifijangajangana fotsiny fa enao anana fiainana be da be ary anam-bola anana ny ampy anakarena anana tomobila anana trano fa le olana tsy mahay manompo an'Andriamanitra tsika manompo tsika tena manompo fa tsy mahay manompo andao ajaina ny Andriamanitra tsika andao ireareana ny Andriamanitra tsika andao apetraka amin'ny plasiny eo mason'ny olona eo masony zao tontolo zao tsy any amin'ny afina ihany ny am' Josefa de tany amin'ny afina vitany nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny plasiny fa tsy any amin'ny afina ihany fa eo mason'Andriamanitra ndao apetraka eo masony zao tontolo zao eo masony fahavalo apetraka amin'ny plasiny Andriamanitra fa za miteny aminao fa efa nanomana fandresena ho anao ny tompo nanomana fahombiazana ho anao ny tompo nanomana ny fitahiana ho anao ny tompo nanomana fahagagana ho anao Andriamanitra nanomana fisanratana ho anao raha lasana vavy tsy io moto kely io mbola fitahiana ho anao ndraindray ianao mionona nahazo moto kely jogy kely sy bioizy kely io de io no anana de io ny anana de iny tsy io fotsiny nahazo katikatira kely sy mazda kely sprinter kely de va hoe de efa mionona hoe fa tena tafity tsy io fotsiny tsy io fotsiny misy zavatra be da be mbola tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao tsy io trano kely efitra roa kely io tsy io fotsiny mbola misy fisandratana sy fahagagana tsy io karama kely 7 millions io de fa ino mizesperenao 7 millions fa efa ampy tsy io fotsiny be da be no mbola zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao fa saingy miandry anao ny tompo miandry anao ny tompo aheninao ametraka anazy amin'ny plasy enao ireareny anarany eo mason'ny olona tsy tia fivavahana eo mason'ny manodidina tsy any am-piangonana ihany tsy any am-piangonana ihany fa hatrany am-piasana any amin'ny fiarahamonina hatrany an-trano eo mivon'ny fianakaviana ireare fa manan'Andriamanitra velona fa tsy any am-piangonana ihany tsy manana fa de nefa ianao eny mason'ny olona misitry belona tsy fantareo kristianina sa jentilisa any am-pianarana any am-piasana tsisy mahalala anao hoe izy ianao iza ny Andriamanitra ao sahimijoro ndao hivavaka tsika isotra ny tompo misy lalana misokatra misy fahombiazana ikasika fiainan'olona maro ianao tompo ary be da be ny mpino tanora ray aman-dreny isandratra tampoka amin'ny fiainany isandratra tampoka amin'ny fiainany isandratra tampoka amin'ny fiainany mambadika zany tompo teny zany hotahinao raha tompo ary tsy maintsy misy fandresena makany ny fandresena ary fahombiazana makany ny fahombiazana amin'ny anarany amen isaisay ny fotoanatsika hivavaka ho anao zay misabotsy ho avy zao
ivavaka ho an'ny arabolanao, ivavaka ho anao mba tsy ho sarotra ny azahoanao trano, ivavaka ho amin'ny fiakaranao sy ny fisondrotanao tsika, ivavaka ho an'ny fanambadianao, ivavaka ho amin'ny ara-materiel, ivavaka ho an'ny arabola. Sao anefany tsy hoe hitanao be tsika de reo no mahamaika atsika any, fa amin'ny sabotsy ho avy izao dia ametraka an'Andriamanitra amin'ny toerantsika. Amin'ny sabata ho avy izao hoe aza vasika tsara tsoroko foana zany, hatramin'izay dia miresaka hoe sabotsy eto fa aloha hiteny hoe sabata, satria mihitsy izay mihitsy nivoalazan'ny baiboly fa any amin'ny bokin'ny Isaia fa isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata ozy izy dia ho avy ny nofo rehetra, ho avy ny nofo rehetra ka ekoaka eo anatryn'Andriamanitra. Dia zay mihitsy izy eo amin'ny iny fi Isaia fa 9 andininy 17 ary isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata Isaia 66:23 isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata dia ho avy ny nofo rehetra ka ekoaka eo anatreko Jehovah, ho avy ny nofo rehetra isaky ny voaloham-bolana sisa tsabata. Ndao ekoaka, ndao amin'ny voninahitrin'Andriamanitra, ndao ametraka an'Andriamanitra eo plasiny. Tsy hoe maika fotsiny ho amin'ny arena tsika, tsy maika fotsiny ho amin'ny arabola, fa amin'ny sabata ho avy zao dia tena ekoaka ametraka an'Andriamanitra eo plasiny, mianatra anaja an'Andriamanitra, hianatra anaja an'Andriamanitra. Ary zany no ampahery atsika sabotsy 1er juillet ho avy zao amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny 3 frère ndefa fanambohi-janahary eto Jerusalema Karobato, ary eto amin'ny temple de la foi bypass, eto amin'ny rond-point Mbomanambola misy an'izay temple de la foi bypass zay. Ao no anatanterantsika an'ity fotoana lehibe sy koavana ity manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso. Hotahin'ny tomponao ary ametraka an'Andriamanitra amin'ny plasintsika, dia nokofa Andriamanitra ametraka atsika amin'ny plasitsika, mametraka mandra-piaina mandra-pitafa velo matoka. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana eo tofatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olo, vahaony olo, nandehandeha tsy mba asa. Nanisik ang punyang palay aminira. Ilauzako leti fawari ako tsari au fulela suwe sanu fulamena nyanara na tawi Jerusalem afafawe oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh Fafani Andialambola mena Hawa Jerusalema Fiderana sesilane Fifali na fone Kiara ye kyoran Hawa Jerusalema Jerusalema fafawe Ansara lufatsike Wanisana kandiamanitra
na vitanyasane aoreno ny finone aza miovasane tagny mafisainananao ny sadoboninaitra Jerusalema Jerusalema wa amboarony fanondra aleno zay lavoe dao efa baherety hoagna Jerusalema asa miara renety zay misy arefesina manimba fa miariarena ny andanitra maharitra mandraky zaye ny malagasy namako andao anompoan'ny Jesosy safidian'ny fiainana de ho velona mandraky zaye mifo azy zay matory hareto ny fanilo e dao ifampitantale hoagna Jerusalema Fasike wani sana kajamanisa da vitanyasane haurenu nifinunde hazami fasande tanu masenanana nisachuru ninaisa koa am'izany ry la malalako dia miolena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ao amin'ny tompo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana andeha anamboatra fitirana anareo eo avy indray kandrianareo manana ka izay toerana Jerusalema